sehatra iray tsy azo idovirana ny asa tanana indrindra ny amin'ny lafiny fampiroboroboana ny toe-karena raha ho an'ny firenena toa ny Madagasikara. Misedra olana nefa izany sehatra ny asa tanana izany amin'izao fotoana izao, isany amin'izany ohatra ny tsy fampin'ny tantsoroka samihafa ahafahana mampiroborobo ity sehatra ity. Manana fanazavana momba izay ramatoa minisitra Joasy Eleonora, minisitry ny fampiroboroboana ny asa tanana, ny ministry ny kolontsaina ihany koa izany ary ny fiarovana ny vakoka. Misy tokoa ny olana eo amin'ny fanaovana asa tanana, voalohany indrindra aloha amin'ny fiofanana ka voalaza teo ny kolontsaina, ny asa tanana dia miaina ary mila tsika manaraka ny filantsena. Dia izay zany ny zavatra anankiray heverina tokony mahasoana bebe kokoa. Tsika manana ny foibe senamina izay anisany hoe heverina tokony anampy ny mpanao asa tanana, nefa raha ny fampidinika tamin'izy ireo nisy olo tena maromaro tonga teto amin'ny toeram-piasana dia nametraka izy ireo hoe mbola tsy ampy ilay tantsoroka. Dia anisany mahasoana izay zavatra izay ary voaresaka teto ihany koa mikasika ny famatsiana akora. Betsaka moa ny olana voaresaka, ny hazo ohatra ho an'ireo mpanao sokitra, dia eo ihany koa ny rofia ho an'ireo izay mpanao asa tanana mikasika ny rofia. Dia jerevana izany hoe mety ezaka izahay ametraka karazana centrale d'achat atoato mba namoramora kokoa ny famatsiana ireo mpanao asa tanana. Zava-dehibe moa amin'izao fotoana izao dia efa manao fanosana ireny mpanao asa tanana ireny ny ministera, ary efa maro dia maro zareo izany izao ny efa hita sy efa voaray ny mombamomba azy ireo. Ny ahafahanay mametraka hoe eo amin'ny roa tapitrisa eo ny mpanao asa tanana malagasy. Hoentina ilazana izany hoe tena seha-piariana goavana ary tena mpisehatra eo amin'ny toe-karena malagasy ny mpanao asa tanana, nefa ny ohatrany somary ankilabao ihany. Izay ny ilazana azy eo amin'ny fiahiana. Ny ministera mpiala teo moa iarahantsika malala fa tsy dia manana hoentina miatrika an'izay, nefa tsy maintsy miezaka tsika fa tsy afaka hoe ionina amin'izay. Ary soa fa misy moa ny mpiara-miasa eto izao ny mahasovoany Inde, tamin'ny herinandro ny mahasovoany Chine, ary efa betsaka ireo mahasovo eto an-toerana efa nilaza hoe manana faniriana hiara-iasa amin'ny ministera.